miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao tsy tsara raha irery raha lehilahy. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay tsy zoviana amintsika intsony fa efa matetika fandrehantsika voasoratra any amin'ny Genesis toko 2 andinin'ny 7:20 izay teny izay. Ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sahaza ho azy izy. Mitoetra antsika amin'ny fampiofanana mahakasika ny tokantrano. Ary ity fampiofanana ity dia natao indrindra ho an'ny lehilahy, indrindra ny lehilahy izay maniry iroso amin'ny sehatra ny fanambadiana. Indraindray moa tsika tonga dia falifaly mandray an'io teny io ary raisintsika mihitsy ilay teny ataontsika teny faneva amin'ny fanambadiana sy ny fanamasinana ny fanambadiantsika. Tsy maninona izany ary tsara izany. Kanefa dia tadidio fa tsy tonga dia io akory ny teny voalohany indrindra no tenenin'Andriamanitra na nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama. Izany hoe tsy tonga dia vady akory ny zava-dehibe indrindra tamin'Andriamanitra ho an'ny Adama satria nisy zavatra be dehibe nitranga aloha izay vao nisy an'io teny io. Ohatra zao eo ambonimbony eo amin'ny 10:20 mialohan'io teny io dia misy teny izay manao hoe ary Jehovahandriamanitra nitondra an-draha lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Hiasa sy hitandrina azy. Izany hoe ity lehilahy izay nambaran'Andriamanitra ty aoriana hoe tsy tsara raha irery io zany nomeny asa aloha. Ary zany tena zava-dehibe zany hoe ny lehilahy rehefa mialohan'ny fanambadiana dia tokony hiasa aloha. Ary amafisany zany any amin'ny 4:20 manao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny izy ka hikambana amin'ny vadiny. Ahoana moa ny fomba ahafahanao mandao ny ray aman-dreninao raha ohatra ka tsy mbola manana fahaleovan-tena ianao ara-bola ohatra zany mbola tsy afaka mamelona akory ny tokantranonao ianao. Ary izay no mahatonga hoe nomen'Andriamanitra asa aloha i Adama. Ary avy eo ankoatran'izay asa izay dia avy eo mambarany manao hoe sy hitandrina azy. Izany hoe nomena andraikitra. Ilay lehilahy izay nambaran'Andriamanitra zany tsy tsara raha irery dia lehilahy tompon'andraikitra, lehilahy efa nanana responsabilité izy zany. Olona efa hoe manana ny andraikiny mihitsy ary eo ny mahasaribidi ny andraikitry ny ray aman-dreny indray amin'ny fitezana ny zanaka mba hahatonga ny zanaka ho tompon'andraikitra. Ka rehefa hiala ny tokantrano izy dia manana izay le fahaizana mandray andraikitra izay satria hitondra ny ankonan'izy. Ary zany no olana amin'izao fotoana izao rehefa tonga ny fanambadiana ilay olona satria olona mbola tsy tompon'andraikitra, olona tsy matotra miditra amin'ilay sehatra ny fanambadiana dia izay no olana fa i Adama dia izao nomena asa izy aloha dia nomena responsabilité izy dia avy eo mbola tsy nijanona teo fa mbola nitoy ihany satria ary Jehovahandriamanitra nandidy an-draha lehilahy nomena didy izy. Ambaranao manao hoe ny azo rehetra amin'ny sa dia azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho fady tokoa ianao. Izany mbola nambaran'Andriamanitra tamin'izany hoe olona nomena ny tenin'Andriamanitra izy, olona nomena na hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy zany. Ary tadio tsara fa Eva tsy nahafantatra an'io teny io tsy nambarana an'io teny io Eva, mbola tsy ary akory Eva tamin'ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra an'io teny io fa ny lehilahy no nomen'Andriamanitra an'io teny io. Ary izay no nahatonga hoe rehefa nandeha ny fotoana taty aoriana ka nandika ilay didy Eva no nanomboka an'ilay izy dia i Adama ny voantso satria i Adama no tompon'andraikitra voalohany. Izy no nomena ilay teny ary ny tsy fahavitan'ny andraikiny napita tsara izay ilay teny izay tamin'ny vadiny no nahatonga azy nahatonga ilay fahalavondry zareo mora foana ihany koa. Ka eto dia hitarika ny saintsika. Misy andreo zavatra anankitelo reo zany aloha farafakely ny tokony hiomanana mialohan'ny hidirana amin'izany sehatry ny fanambadiana zany satria indraindray ny tsy fiomanan'ny lehilahy ny amin'ireo zavatra reo no mahatonga ilay olana be dehibe eo anivon'ny tokantrano. Ray zany dia ny hoe miasa aloha. Ataovy tsara aloha ny fianarana, ataovy tsara izay ahitanao asa stable tsara mihitsy dia amin'izay fotoana izay azonao antoka ny hahafahanao mamelona ny ankonanao. Ny faharoa dia ny hoe ny lehilahy anambady zany dia tokony lehilahy responsable aloha. Afaka tena hoe na ny tenany ara vitany tsara mihitsy ny miandraikitra ny tenany vitany tsara mihitsy ny hoe hiandraikitra ahoana ny andraiketanao ny ankonanao rehefa avy eo. Ary ny fahatelo dia hoe olona mandray tsara ny didin'Andriamanitra, mandray tsara ny tenin'Andriamanitra satria hitondra ny ankonany amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo. Ary izay no mahatonga antsika kristiana hoe ny olona izay alainao vady dia olona matahotra an'Andriamanitra, olona mandray ny didin'Andriamanitra, olona mifandray amin'Andriamanitra. Ary rehefa dinihana amin'izay zany ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia ohatrany hoe raha ohatra ka misy lehilahy izay sady mivavaka izy mandray ny tenin'Andriamanitra
no miasa izy ary tena responsable izy tompon'andraikitra izy dia tsy tsara ho an'izay lehilahy zay zany no irery fa tokony omena namana izy ifanampy aminy amin'ny fiainana. Fa raha ohatra ka misy lehilahy indray zany sady tsy miasa izy, tsy matahotra an'Andriamanitra izy no tsy responsable izy dia hoe tsara ho azy zany ny irery. Tsara ho azy zany ny irery satria mety raha ohatra ka tonga dia omena vady izy dia mety animba azy fotsiny ilay izy. Ary na izany na tsy izany raha nefa riavana dia koa fantatsika fa tsy ny olona rehetra akory no natao anambady, tsy ny lehilahy rehetra akory natao anambady. Ary na dia ny baiboly aza dia miresaka lehilahy be deaibe izay tsy nanambady mihitsy tahaka andry Jaona mpanao batisa ary Paoly apôstôly ary Jesosy Kristy ihany koa dia tsy nanambady mihitsy. Ary misy mihitsy ilay hoe don du célibat izay mbola ho resahantsika ihany amin'ny fotoana any aoriana. Fa hatreto aloha dia te hifantoka fotsiny eny amin'ny hoe tsy tsara raha irery lehilahy, le lehilahy izay ambara eo dia lehilahy miasa tompon'andraikitra ary matahotra an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen.